La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magikan'ny Blue Line TV Manolotra anao ny fampalalam-bavao. safidy tsara indrindra. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-bavao. Laza ny andray fepetra ny fiadidiany primature manoloana ny fisian'ny sambo miodiody any amin'ny sisin-dranomasiny manana ravaratra faritra Analanjorofo. Andrasana kosa ny fandraisana ndraikitra ireo tompona ndraikitra isan'ny tokony ny OMC ny faritra district Bianco ao Analanjorofo. Efa voarindra madipaiky ary no amoraina ny fomba fantatsaha-bato amin'ity fifidianana filoham-pirenena Arampitso ity hono teo anivon'ny seni. Ofitinina aminao anatin'ny fampalalam-baovao ny dingana lalovan'ireo mpifidy mandritry ny fandatsaha-bato. Nandefa taratasy zeny anivon'ny fifasin'ny kafa ny ligiparitra 14 tamin'ity androany ity. Taratasy fangatahana mba tsy hisian'ny sazy na ho an'ny federasionny izany na ho an'ny barean'ny Madagasikara. Feno 13 taona androan'ny daty nanandorana ny rova Manjakamiadana. Mbola manjavozavo tanteraka hatramin'ny izao toy ny fanadadiana sy ny tompon'antoka tamin'izany araka nambaran'ny mpikaroka ara-tantara androany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any États-Unis isokatra amin'ny 12 ora tsy diso any an-toerana ny birao fantanjaha-bato anatanterana ny fifidianana mi-mandat. Finaritra tompoko lasy sy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia nilaza ny andray fepetra fiadidiany primature manoloana ny fisian'ny sambo miodiody amin'ny sisin-dranomasiny manana navaratra faritra Analanjorofo. Andrasana kosa ny fandraisana ndraikitra ireo tompona ndraikitra isa-tokony manoloana izany toy ny OMC ny faritra ny district ny Bianco any an-toerana Rarsona Yamdry. Araka ny efa notaterina taminao tao anatin'ny 3 andro teto amin'ny fampalalam-bavao ny Kultivy FM ny amin'ny fisiana sambo miodiody any manana ravaratra nanomboka tamin'ny farany herinandro lasiny dia mbola tsy misy hatramin'izao ny fandraisana ndraikitra nondraisan'ny tompona ndraikitra isan'ny tokony araka ny vaovao avy any an-toerana. Raha tany amin'ny 20 kilometatra manamorona ny morontsiraka manana ravaratra ity sambo filahiny pavion Panama Omaly izay mitondra larany IMO 91 630 51 ny maraina teo efa 2 kilometatra miala ny morontsiraka manana ravaratra no misy ity sambo ity. Sambo enimponina ny an-toerana no mitady irika ampiakatra bolabola nandramena ny tsokosoko. Efa nampandrenesana ny fisian'ity sambo miodiody any manana ravaratra ity lehibe ny faritra Analanjorofo, lehibe ny distrika any an-toerana ary ny OMC. Saingy hatreto tsy mbola nisy ny fepetra nondraisana amin'ity sambo mampiaya sy efa nitatitra ny tsokosoko bolabola nandramena teto Madagasikara ity. Misy venitsindry any hoany ny mampananimponina ny an-toerana sy ny mpanara-baovao amin'ity raharaha ity dia ny fiheverana fa misy manampahefana lehibe eto Madagasikara amin'ray tsikombakomba amin'ity sambo ity matombola mahasamverina tia Madagasikara ny sambo. Mipetraka ny fanontaniana inona ny fepetraingana ho raisiny filoposolo-toerana manoloana ity trangy ity. Ireo mponina ny toerana izay manafa mety ho mandritra ny andro anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto amintsika no aky ireo bolabola nandramena ny manana ravaratra sy ny mandidina ity sambo ity. Hatreto ihany koa tsy mbola nahenom-peo ny eo anivo ny Bianco manoloana ity fikasana anao fanondranana ny tsokosoko ity. Izy ireo izay manana solotena maritra ny amin'ny faritra Analanjorofo. Niezaka ny andro sy ny tady fanazavana mikasika ny fandraisana fepetra ny mpanao gazety ny Kultivy FM saingy tsy nisy nandray. Tatitra ihany koa hatreto ny voarainy eo anivo ny zandarmarim-pirenena raha nanontaniana io arivo io raha ny fanazavana azo fa mipandrenesana ny MNP mpitandro ny faritra rovana ny APMF na ny Agence Portuaire Maritime et Fluviale no fepetra nondraisan'izy ireo ankoatra ny fametrahana zandary-piaro ny faridranomasina anjatony. Tsy mbola nisy hoy izy ireo ny sambo mampiahiatsikaritra ireo zandary any an-toerana. Ankoatr'izay raha nampilaza mikasika ity raharaha ity ny teo anivo ny fiadidiana amin'ny primature. Laza ny tompony andraikitra fa andalana ny fandraisana andraikitra sy ny fepetra mikasika ity raharaha ity
ho tanterina aminao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Koly TV FM matrany ny toy ny mahakasika izay. Taoriana ny fahavitany fampelezan-kevitra nanambarany avy eo anivon'ny CFM fanateo azany fahavitany izany. Lesika maro no mila oarenina amin'ny manaraka fanadidina Michela Renarzon. Ray andro mialohan'ny fividianana saika ny lamina amin'ny ankapobeny fanatanterana ny fampelezan-kevitra teto Madagasikara izay raha nitatitra navoaka ny CFM io maraina io. Fividianantsika ho tanterahana eto amin'ny firenentsika ny fividianana. Vita aloha ny dingana voalohany dia hoe fampelezan-kevitra mialohan'ny fividianana. Dia teo ary ny zavatra kely tena tsefatsefany teny amin'ny ankapobeny dia nisy any ny fitoniana sy ny filaminana amin'ny ankapobeny ho any. Na izany azy nanamafy ireo mpikambana ao anivon'ity filan-kevitry ny fampiavana amin'ny pirenena ity fa maro ny leso ka mila harenina ao amin'ny hoavy isanotsipian'izy ireo manokana ny tao anatin'ny tambazotra tserasera. Nisy iny aloha zany ny ezaka nataontsika rehetra avena isika mianakavy miara-tomponantoka tamin'iny filaminana amin'ny ankapobeny. Nisy ary zavatra kely teny kale indro kely tsy miafina amintsika ny fampiasana ny réseaux sociaux ny tambazotra. Raha mamaky ao anatin'izy zany dia hitanao iny hoe fitaovam-pifandraisana fa fitaovam-piadinana izy rehetra. Dia mba antso antsika rehetrarehetra na ny tanora na ny mpanohana an'izy na ny mpanohana izy mba samy apiditra fanahy ao anatin'ireny fitaovam-pifandraisana. Faharoa manarakaraka izany hitantsika teny akianja teny na ny fomba fiteny sy ny fomba fifampiresahana anahirana ihany. Hatreto saika ny lamina avokoa ny fanomanana ny fandatsaham-bato ho amin'ny Rahampitso, fandatsaham-bato izay antoka ny 5 taona ny Madagasikara. Ho tonga ara-potoana eny anivon'ny birao-pividianana rehetra manerana ny nosy ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny fividianana Rahampitso ho ny teo anivon'ny CENI. Tonga eto Madagasikara natevidarana ireo mpanara-maso iraisam-pirenena ihany koa ny firenena koreana tatsimo. Iona saina. Ora folo mialohan'ny gadonan'ny fotoam-pividianana nanambara ny filohan'ny CENI fa vonona tanteraka izy ireo amin'ny fiatrena ny fividianana filoham-pirenena na eo amin'ny lafiny ara-pitaovana na eo amin'ny lafiny olombelona. Amintsika miteny zao zany zao dia efa betsaka no tonga any amin'ny birao-pividianana any amin'ny fokotany ny entana zany dia mbola mitsivitsivitsy no andalana fa Rahampitso amin'ny enina maraina zany isokatra daholo birao-pividianantsika manerana Madagasikara. Hatreto zany dia ao anatin'ny paika rehetra ao anatin'ny fanatanterahana tsakany sy andavany ny tety androm-pividianana antsika zany. Ny afatra moa zany dia ny hoe manentana antsika mianakavy ny vahoaka malagasy ray manontolo mba hientana mba ho tonga hifidy ary mba ho maro be tokoa zany mpifidy zany mba ahafahany mpitondra antsika zany mpitondra izay olany eo mba tena azo hery zany eo amin'ny fitantanana satria izay fahamaroantsika mianakavy tonga zay zany no ananany an'izay hery zay ahafahany mampandroso atsakany sy andavany ny firenentsika. Nanatanteraka fitsidiana ara-pombam-panajana teny amin'ny foibetoeran'ny CENI Alarobia ny hariva teo ny masivon'ny Korea Atsimo miasa sy monina eto Madagasikara. Tamin'izany no nanambarany fa vonona ny CENI Madagasikara amin'ny fiatrena ny fividianana Rahampitso raha ny fahitan'izy ireo. Mpanara-maso ny fividianana miisa 500 avy amin'ny CENI Koreana Tatsimo ihany koa no tonga eto Madagasikara anampy amin'ny fanara-maso ny fividianana filoham-pirenena Rahampitso. Mahakasika izay fividianana izay hatrany dia ho fitinina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity ny dingana lalovan'ny mpifidy mandritra an'izay fandatsaham-bato Rahampitso. Iona saina hatrany. Tsy nahitana fiovana amin'ny ankapobeny ny fanatanterahany mpifidy ny Lajabato amin'ity fividianana no tanterahana Rahampitso ity, saingy hita fa maro kosa ireo fipetrany raisina isoroana ny osoka. Ilaina fahamailona sy fitandremana avy amin'ny tsirairay ialana amin'ny mety ho fahafatesan'ny vato raha ny fanazavana. Dia rehefa mandeha amin'izay ny fandatsaham-bato dia ny mpifidy tsirairay avy zany dia misy dingana maromaro no ataony. Ny dingana voalohany dia mandalo eo amin'ilay assesseur voalohany izy. Ny assesseur voalohany dia ny atao eo manamarina aloha fa mbola tsy misy ranomainty tsy azo vonoana ny ankibean'ilay olona mpifidy tonga an-Datsabato. Faharoa manamarina ihany koa ny mombamomba n'ilay olona ao anatin'ilay liste de vérification na liste de contrôle
rehefa sady tsy misy ranomantsy tsy maty vonoana amin'ny ankibeny no voamarina fa ao anaty lisy-pifidianana le olona ary mitondra kara-panondro na permis de conduire na passeport dia zay vao miroso makeo amin'ilay assesseur faharoa. Ny atao eo amin'ny assesseur faharoa indray dia eo zany no akana n'ilay bulletin tokana zay efa misy soni an'ilay mpikambana bureau-pifidianana anankiroa ao ambadika dia azavain'ilay assesseur faharoa ny fomba famoretana an'ilay bulletin tokana alohan'ny idiran'ilay mpifidy any anatin'ny efitrano fanaovana ny safidy na ny isoloara. Rehefa vitsy zay dia miditra any amin'ny isoloara zany ary tsy maintsy miditra any amin'ny isoloara lay mpifidy maneho ny safidiny ao amin'ilay bulletin tokana dia aforotra arak'izay efa nazavaina ilay bulletin tokana dia rehefa tonga eo amin'ny akaiky ny urne satria eo ny présidentny bureau-pifidianana no mipedy no mijanona dia aseho atondro any amin'ilay présidentny bureau-pifidianana ilay faritra misy sonia anankiroa zay efa voalaza teo zany. Dia rehefa vitsy zay dia zay vao mandrotsaka an'ilay bulletin ao anaty urne ny mpifidy. Rehefa vita ny fandatsahana bulletin ao anaty urne dia mandroso indray ilay mpifidy makeo amin'ilay sekretera. Ny ataony eo amin'ilay sekretera dia manao soni ny lisy-pifidianana na soni na lavitondro. Zay zany no ataony eo amin'ny sekretera. Dia rehefa vitsy zay dia manao mametraka ny ranomanty tsy mainty vonoana eo amin'ny ankibeny amin'izay ilay mpifidy alohan'ny voany ao anatiny birao fandatsaham-bato. Araka izany, maro ny fipetrany raisina hampangarahara ny fifidianana ho tanterahana rahampitso. Ny fifidianana izay anehoany ny vahoaka malagasy ny safidiny ny amin'izay olona hitantana indray ny Madagasikara mandritra ny 5 taona manaraka. Hoentsitra kosa ny fikirakirana ny voaka-pifidianana ony teo anivon'ny seni tanjona ny azahoana voaka-pifidianana marina sy ekeny rehetra raha ny fanazavana azo Evrechard. Hoentitra ny fanaramaso ny fikirakirana ny voaka-pifidianana manomboka any amin'ny fanisana, ny fanaterana ny vokatra any amin'ny voamera misahana ny mpanisa vato na ny SRNV eny anivon'ny distrika sy ny point de collecte ao an'ireo bureau-pifidianana lavitra saridalana napetraky ny seni. Tsy maintsy 5 andro farafahatarany no tsy maintsy tonga any amin'ny voamera-mpanisa vato ny voaka-pifidianana rehetra raha tsy zany dia klasina toy ny tsy nisy ny fifidianana. Rehefa tonga eo amin'ny SRNV dia manana ndray andro ry zareo anaovana ny fandaminana ny asa, ny fanambarana ny voaka-pifidianana rehetra atao anatin'ny bureau-pifidianana atao anatin'ny district dia alefany aty amin'ny seni izay voaka-pifidianana izay ary dia ny seni no mandrafitra ny voaka-pifidianana nasionaly. Anafainganana ny fikirakirana ny voaka-pifidianana anatin'ny mangarahara voalaza ho efa tomombana ny fitaovana eny anivon'ny bureau-pifidianana sy ny voamera-mpanisa vato manerana ny Madagasikara. Ho fantatra rahampitso alina ihany koa arak'izany ny fiorona ny voaka-pifidianana vonjimaiky. Vita ny famenoana n'ilay procès verbal any amin'ny birao fandatsaham-bato, misy fitaovana smartphone ampiasainy ao amin'ny birao fandatsaham-bato maka sary avy hatrany an'ilay PV dia alefa aty amin'ny seni foibe. Any anivon'ny voamera-mpanisa vato dia misy ny antsoina hoe V7 izay ho ampiasaina ahafahana miscanner an'ilay procès verbal ka alefa avy hatrany aty amin'ny seni. Zany hoe amin'io andro alin'ny fifidianana io zany dia efa ho azon'ny seni amin'ny alalan'ny sary ny voaka-pifidianana manerana ny nosy amin'ny ankapobeny ary dia efa ho avoaka izay le antsoina hoe tendance ny mety ho voaka-pifidianana manerana ny nosy. Tsy tokony hisy rafitra na hainao manjery amoaka voaka-pifidianana mialohan'ny sehatra ofisialy toy seni sy ny ACC mba tsy pikorotana ny fikirakirana sy ny fanambarana vonjimaiky na ara-pomba ofisialy raha ny fanazavana. Misokatra amin'ny kandida tsy hankanavaka ny seni amin'ny fampitana ny voaka-pifidianana sy ny rakitsoratra na ny PV. Manentana ny olom-pirenena mpifidy ihany koa ny seni tsy ala ny birao fandatsaham-bato aorian'ny fanisana raha tsy efa eo ampelatana ny delege ny kandida tsirairay ny rakitsoratra hisorohana ny mety ho fanodikodonana sy ny alabato samihafa.
amin'izao akatoko ny fifidianana izao mitoy atrany ny filaharana akakara-pifidianana eny anivon'ny fokotany tsy maintsy misokatra tamin'ny 10 ora maraina ny fokotany sasany ary tsy mikatona raha tsy amin'ny 8 ora alina na 7 ora alina Gaëtan Andriatsilavo. Feno ny biraopokotany ary filaharana tahaka izao no hita tamin'ny fokotany maromaro eto Antananarivo. Antony roa no mahatonga izany raha ny loharanom-baovao azo. Voalohany, efa nisy ny fanentanana ijerin'ny lisitra hatramin'ny volana janoary, saingy rehefa fotoana farany tahaka izao vao mihazakazaka, mijery izany eny amin'ny fokotany ny tsirairay avy. Faharoa, efa nisy ny fizarana ny kara-pifidianana isan'ny tokantrano, saingy ny 10 na 12 amin'ireo zato no voazara ao anatin'ny iray andro noho ny fifangaroan'ny adresy sy ny lohatrano. Vokatr'izay, novoaina tamin'ny 5 ora maraina ny biraopokotany ho an'ny sasany ary tsy mihidy raha tsy amin'ny 8 na amin'ny 7 ora alina. Miasa foana, ny alahady koa mbola miasa amin'ny maraina tsy misokatra, lahady sabotsy miasa foana dia ohatr'izay ihany. Ny amin'ny lahady sabotsy miasa manomboka amin'ny 2 ziska hatramin'ny 7 alina dia ohatr'izay koa ny alahady. Dia ohatr'izay koa ny androany latsinainy maly sy androany talata. Dia io zany izay ataperan'ireo olon'ireo na amin'ny 4 alina na amin'ny 4 alina izay vao midy ny biraopokotany. Satria mijery amin'ny anarany zareo satria manana zo ifidy izy dia mijery amin'ny anarany eo izy dia rehefa mety amin'ny anarany izy afa-po izy dia izay izy vao mandeha. Efa nisy ny fepetrany raisina ho an'ireo tafiditra ao anaty lisam-pifidianana saingy tsy manana kara-pifidianana. Raha ohatra ka tsy hitany ao anaty kara-pifidianana ny anarany ka rehetany ao anaty boky dia mila marikena zany le boky mba hijerevany avy tsy mba elo izy rehefa hifidy. Dia rehefa tonga ny biraom-pifidianana izy dia tonga dia hitany le anarana sy le boky le boky misy an'le anarany. Dia amin'izay izy tsy mba sahirana zany rehefa tonga ny fifidianana any fa tonga dia mamadika boky fotsiny dia ao. Afaka mifidy ny olona iray raha ao anaty lisam-pifidianana ny anarany na tsy nahazo kara-pifidianana azy. Na izany aza, tsy tokony adino ny mitondra kara-panondrom-pirenena na permis de conduire na passeport. Miandratra fiovana goavana eto amin'ny tany sy ny firenena ny vahoaka malagasy aoriana ny fifidianana filoham-pirenena. Ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka moa ny isan'ny andrasany maro amin'izany fanadina. Vonona ny olom-pirenena malagasy hiatrika ny fifidianana ho an'ny rahampitso, ny fijerena akaiky ny fisondrotry ny vidim-piainana, indrindra fa ny fanatsarana ny tontolo misy ka ampitony ny fahantrana eto amintsika no andrasan'ny vahoaka malagasy amin'izay filoham-pirenena ho lany vahoaka eo, indrindra ny fampandrosoana maharitra. Ny zavatra endrasan'ny vahoaka iray manontolo zany dia mba ampihenan'le vidim-piainana. Vana fiainana rehetra ny generalina sy zavatra tsy mety rehetrarehetra. Manampy any malagasy zany mampidina ny fari-piainana sy hoavin'ny malagasy fa mijaly hitako hoe jaly zany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ilana fanovana araka izany ny fiainana andavanandron'ny malagasy, indrindra amin'ny sehatry ny asa sy ny fampianarana. Eriko izany izao hoe za mpianajanaka dia zaza hoe mianatra mahazo fitaovana mandry fahalemana ny tany. Fianaran'ny mpianatra mba atao hoe tafanatra tsara ara-dalàna daholo na ny ambaratonga ambony na ny mba hitan'ny olona asa, mba hiveloman'ilay olona zany fa misahirana ny olona. Ny asa tena tsisy mihitsiny dia lasa ilay tanora lasa manana ny fahaizana nefa tsy mipetraka any amin'ilay tokony ho plasy ipetrahany. Raha ny fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena ireo fampandrosoana sy fanatsarana ny fari-piainana ny vahoaka malagasy tsy vaky volo no andrasany maro aorian'ny fifidianana filoham-pirenena. Tonga eto amin'ny pejiny dokavatra isika amin'izao fotoana izao aorian'izay ny ahitantsika moa ny fandefasana taratasy tany amin'ny fifasin'ny CAF izay nataon'ireo ligiparitra 14 eo ihany koa mahakasika ny fandorana ny rova manjaka miadana 13 taona aty aoriana tsy mbola misy mazava manoloana izany rehefa avy eo ary. Il y a du nouveau dans vos portions préférées de la vache qui rit.
La nouvelle formule lavage Kiri, riche en calcium et vitamines, contient désormais du fer. Important pour l'activité physique et intellectuelle des petits et des grands. Elle est toujours aussi délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. Lavage Kiri pour des journées pleines de vie. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa feed que numéro 1 Malagasy. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat tsar et de ses arômes intenses. Chocolat tsar, savourez vos émotions. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison ? Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Je dis bien 70% de remise. Des modèles qui s'intègrent parfaitement pour ceux qui aiment le style campagnard. Composé d'une armature bronze antique à la fois robuste et décorative. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa-tsegondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra zay tianao alefa saida. araka nitatsika teo iny anao trouble izay indray no horonan-tsara raha tsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny aniosantsika ny vaovao kosa tsy tokony isy ny fahatapahan-jiro mandritra ny fifidianana sy ny fanisam-bato ho ny syndicat-ny polisy pirenena izy ireo izay manany mafy ny aina manoloana ny zavanseho farany teo tany Fenerivo atsinanany Vomaly raha ny fanazavana voaray ireo mpitandro amin'ny filaminana manao ny asa indray no nenjehan'ny fokon'olona Gaëtan Andriatsilava. Raha ny fanazavana, isy mpitandro filaminana avokoa ivelan'ny birao fandatsaham-bato mandritra ny andro fifidianana rampitso. Ny filohan'ny birao fandatsaham-bato no afaka miantso azy ireo raha misy ny tsy fetezana ao anatiny na eo aza nefa izany. Miantso fiarah-miasa amin'ny tsirairay avy ny syndicat-ny polisy mba hizotra amin'ny mpilaminana ny fifidianana. Mangataka ny tompon'andraikitra ihany koa izy ireo andray fepetra tsy hisy ny fahatapahan-jiro indrindra amin'ny fotoana fanisam-bato. Manentina ny tompon'andraikitra rehetra koa izahay mba tsy hanao zay hanafintoana ny vahoaka. Indrindrandrindra amin'ilay tsy ondresaka mandeha hoe ho tapahana ho ny jiro mandritra ny fanisam-bato. Satria raha misy korontana dia efa manasa ady zahay dia ho lasivotra indray ny mpitandro filaminana. Satria iaraha-malala betsaka ny olona mpanararotra ka tsy mahafantatra afa-tsy hoe hanao fitsaram-bahoaka ho amin'ny mpitandro filaminana zay. Dia raha misy zay fahatapahan-jiro zay mandritra ny fifidianana, mandritra ny fanisam-bato indrindrandrindra, dia tompon'andraikitra ny ao amin'ny sampan-draraha mahakasika an'izay. Efa herinay io, zay tsy mipetraka hoe na onono io, tsy ambanimbaniana zany onono zany ataminay. Fa rehefa manday tsy ondresaka koa dia tsy azo ambanimbaniana zany. Manay mafy ny ain'ireo mpitandro filaminana ny eo anivon'ny syndicat noho ny feo mandeha amin'izao fotoana sy ny tranganisy teto amin'ny firenena vao tselakory izay. Vao maly raha ny fanazavana azo, mpitandro filaminana 3 no naratra mafy teo am-panatanterahana ny asa ny teny Analamahitsy. Ny fanehatra tamin'ny Jolay ireo polisy 3 ireo, ka ireo Jolay indray aveo no niantso vonjy.
rehefa izany niroatra amin'ny fokon'olona ka nandratra ireo mpitandro filaminana. Araka ny fanazavany mpamantatry ny toetry ny andro ho tsara ny andro amin'ny akapobeany rapitso izay fotoanany fividianana mety hisy ihany anefa ny rotsakorana amin'ny faritra sasatsasany fanadinina na tenaina Andrianjanahary sy Tiavina Razanabela. Vinavinaina omaina sy tsara tanteraka ny andro ny daty ny 7 ny volana novambra hiatrehan'ny vahoaka malagasy ny fividianana filoham-pirenena. Io no nambara ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro na misy aza ny andian-drahona izay mety teraka rivo-doza ao anatin'ny 2 na 3 andro. Tsy misy atahorana izany mandritra ity herinandro ity. Fatra vitsy ihany no mety ahitana rotsakorana kely ny tolakandro sy ny aliny alarobia 7 ny volana novambra ho azao. Andian-drahona mety hivadika rivo-doza izy zany amin'ny ao anatin'ny 2-3 andro avy. Na izany ho anti-herinandro telo mbola tsisy atahorana ny fiantraikany amin'ny resaka toetrandro hoe manaratsy ny andro mbola tsisy atahorana izay zavatra zay mazava ho azy amin'ny andro fividianana zany tsisy interférence io rivo-doza forme io ny toetrandrotsika eto. Faritra vitsivitsy ihany ny vinavinainay mahazo rotsakorana amin'ny andron'ny larobia dia raha tonga izay rotsakorana izay dia plutôt amin'ny tolakandro na amin'ny alina mihitsy. Ny faritra Bongolava aloha ny voalohany dia ny faritra Itasy dia ny Vakinakaratra dia midina mitsitokitoky izy zany amin'io fa tsy tena hoe rotsakorambe dia midina makaty hatraty amin'ny faritra Matsiatra ambony sy mahazo ny distrikny Fotaka. Dia ny faritra Melaka tafiditra ihany koa ny antitany Melaka ao anatin'izay période andresantsika teo zay. Dia ny ankoatran'izay saika mamaina ny toetrandro maina sy mafana. Any amin'ny fin de semaine sabotsy lahady ny faritra atsimo andrefana mety latsaka kely ny maripana vokatry ny fiakaran'ny atsiokatsimo vinavinaina ny farany herinandro. Tsara araka izany ny toetry ny andro anatanterahana ny fividianana. Any amin'ny farany herinandro no mety ahitana filatsahan'ny maripana any amin'ny faritra atsimo andrefana. Vaovao mampalahelo dia notomandry alina tao amin'ny trano fonenany tany Antsiranana ny Général Monibo Ismaël isan'ireo komity nifantana ireo mpikambana eo anivon'ny CFM ankehitriny izy manambonina miaramila ambony ary lehibe ny tafika nandritra ny fotoana maro ny tenany tamin'ny andron'ny amiral Didier Ratsiraka manana ny marim-boninahitra Grand Croix de 2e classe de l'ordre national Topoklahy. Anisan'ny navita be teto amin'ny vondro tafika mpilatsaka Elinaina Tenivato Topoklahy izay eto amin'ny Kultive FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana sy ny tafika malagasy. Fa tontolo ny fanatanjahantena kosa indray dia nandefa taratasy seny anivon'ny FIFA sy ny CAF ireo ligue paritra 14 tamin'ity androany ity taratasy fangatana mba tsy isian'ny sazy na ho an'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra izany na ho an'ny Barea-ny Madagasikara. Henri Florio. Mifamahofa tanteraka ny vaovao momba ny fifidianana filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra amin'izao fotoana izao. Raha ny tapaka ho malalatsinainy tamin'ny 10 maraina no tokony hanao tontosana ny fifidianana filohan'ny Fédération 5 tsy vita izany. Tetsankilany nandefa taratasy any anivon'ny FIFA sy ny CAF ireo ligue paritra 14 izay tonga hiatrika ny fifidianana tamin'ity androany ity. Fifidianana izay tsy vita ihany koa. Ity taratasy ity fangatana ny tsisian'ny sazy ho an'ny Fédération indrindra ho an'ny ekipa-pirenena Malagasy Barea de Madagascar. Raha toaka tokony natao zany ny élection dans le cadre légal dia manomboka miala an'izay cadre légal zay zany atsika zao. Ka matafitra zany atsika hoe sao dia isian'ny sanction rehefa tsy vita ilay élection nomaly tamin'ny 10. Zay no taoka zay zany nanoratra malaky akany hoe zahay manoratra reto solotegnany vahoaka malagasy jiaby. Ary majorité zay par rapport amin'ny nombre na ligue dia mangataka tsy fisian'ny sazy andeha amin'ny institution fédération na andeha Barea na andeha amin'izay club eo fa raha ohatra ka misy zavatra tokony atao dia aloha mitady vahaola fa natonga amin'ny élection directe tsy avy aminay zahay tonga teo zahay ary felisa zay tonga tao fa nohon'le olona mikarakara anazy candidat dia mety tsy en-faveur anazy le mety résultat eo zay mahatonga anazy tsy magnano le élection. Araka ny angom-baovao aorian'ny fifidianana filoham-pirenena no anatanterahana ny fifidianana filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Tsy mbola voafaritra teto ny fotoana mazava anatanterahana izany izay ampitaina amin'ny fotoana manaraka araka ny fanambarana navoakan'ny Fédération Malagasy misana ny baolina kitra na ny FMF. Mipetraka trany ny fitadiavana tombotsoa ho an'ny mpitantana eo anivon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra ankehitriny izay mikasika ny tombotsoa n'olombitsy fa tsy ny ampandrosoana ny tontolo ny fanatanjahantena.
Lafa vaovao hafa tanteraka kosa indray dia feno 13 taona androany ny daty nandorana ny rova Manjakamiadana. Mbola manjavozavo tanteraka hatramin'izao ny toy ny fanadihadiana sy ny tompony natoka tamin'izany raha ny fanazavana azo tamin'ity androany ity. Miantarandriana. 9 novambra 5:790, 9 novambra 2024. Feno 13 taona androany nahakilany afo ny rovan'ny Manjakamiadana. Raha iverenana ny tantara, saika maina andritra izay avokoa ny vakoka malagasy ireo arena sarobidy teto amin'ny firenena. 13 taona aty aoriana tsy mbola fantatra ary tsy misy voasambotra ny tompony natoka tamin'iny raharaha iny. Ny anomba mandamina tamin'ity izay raha sy diso ny rovan'ny Manjakamiadana dia mahita ao anatin'ny tao daholo ny lapa rehetrarehetra ny fasana ny fiangonana raha fomba fijeriko izany satria ny trano rehetrarehetra moa dia mahita daholo fa ny entana izany politika mandavatra ny tombana koa ny filisan'izany satria taloha izany dia mbola tena azon'izay hoe maizina tanteraka sy fantatra mihitsy hoe inona no tena zavatra ny trano moa izany misy moa efa betsaka ihany koa dia hypothèse moa izany hoe tena hoe izao ny fandehanjavatra fa satria mbola tsy nisy ny fitsarana ny politika fitsarana mivoaka izany hoe mijanona ao affaire classique izy dia hatramin'izao moa izany mbola tsy afaka miteny mihitsy hoe inona marina tena zavatra hatrany teo na hoe iza no tokony raisina anatra ho an'ny firenena ary ilana fitandremana manoloana ny fiarovana ny vakoka malagasy ny trangany zavatra takireny hoy ny mpandalina. Ilaina manoloan'izany ny fandraisana fepetra sy ny fanisiana politika fiarovana ny vakoka raha ny fanazavana. N'olona tsy hodrivotra avy any ivelany mahery be dia somary miavery izay vakoka indrindra immatériel zay dia raha ny hevitra be sy maro izany dia misy tokoa ny lanjan'io fa le fomba ampitaina an'izay amin'ny olona ankehitriny no tsy ampy fa fahafantarana hoe inona tokoa le tena atao hoe vakoka, inona no tena dikany ary maninona no tokony ampafantarana ny fisian'io dia samy natsafa teo fa hoe misy adidiny tsirairay na olontsotro na fikambanana io na ivitoeronotranay entina ampafantarana sy anomezan-danja an'izay vakoka zay. Andrasan'ny malagasy rehetra manoloana izany ny valin'ny fanadihadiana mikasika ny raharaha nandorana ny rova Manjakamiadana ity. Androany anisy ny atrikasa momba ny vakoka malagasy ny rova teto amin'ny IKM nentina nampahafantarana ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny arenan'i Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena ny États-Unis sokatra manomboka amin'ny 12 ora tsy diso any an-toerana ny Borao fantatsaham-bato anatanterana fifidianana mi-mandat. Mitoy ny fampelezan-kevitra faradoboka ho an'ireo kandidata mialohan'izay fotoana izay fanadina. Fotoana farany ny alohan'ny fandatsaham-bato samy hita ho miady mafy avokoa ireo mpifaninana toa ny republikanina izay tarihan'ny filoha Donald Trump na ny demokrata toana ny filoha teo aloha Barack Obama. Ho an'i Barack Obama, tokony hitondra fanasaziana ho an'ny laingalaingan'ireo republikanina ity fifidianana ity hoy izy nandritra ny fampelezan-kevitra nataony. Izy ireo izay manantena ny hanao valifaty manoloana ny enatra vokatry ny faharesena tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024. Raha ny sondazy farany natao, azo eritreretina ny mety ho fahombiazan'ny demokraty raha miampy kely ny ezaka. Nanambara ihany koa etsakilany ny filoha Donald Trump fa matoky sy mitazona hatrany ny politika izay hoentiny izy ary tsy ekeny velively ny hevitrireo demokraty ny amin'ny fanizingizinana ny amin'ny fanokafana ny sistany amin'ny fanomezana vahana ny mpifindra-monina. Heloka be vavy izany hoy izy. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatana vaovao tamin'ity alina ity sapana fampalala vaovao mamy fotoanana amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.
Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement de stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavao.